Ohatra dia tsy azo ataony mandeha ity tantara novokariny Natiora Radio ity ao anaty tambazotra tserasera sy ao amin'ny YouTube. Natura Radio manolotra ho anao fonja sa fahafatesana. Tantara nosoratany Benjamin Totosainy Tsiky Fiononana, Fifi Naina Raingomanana, Nofy Christophe Rabermanana, Soa Amin'Irina no manome aina ny tantara. Mandray feo sy mandritra ara-teknika Mamiasina. Manana fahendrena tsara naka fa tovavy ny tena, ary aza dinona ny mivavaka fa ny fiainany zao efa miratsy tanteraka mihitsy. Ena ry dada, sambatra mihitsy manana dada endry, mpivavaka, mananatra. Aza matahotra ianao fa ho endry tsara e. Zay aloha fa maika hianatra ry dada. Ary aza manany amiko moa e. Ndao ary. Aleo amin'izay antson-drandrahona ny tany an'ilay Vera Maizina iny. Mila atao haingany fa sao dia misy tonga taloha ao. Firavaka volamena be hono izy zany. Iza koa no afantatra ao am-piangonana hoe mpanao Vera Maizina. Atao tsara fotsiny ny adidy, ny fanomezana ny pastera dia tampona ny vavany, tsy sampy teny. Rehefa mahay miavona rangahy tsy tratra zany Eo amin'ny 3 volana eo sisa dia vita ny fanadinana. Mino fa ho tonga amin'ny tanjony irioko ihany ka. Tsy hamelako raha tsy lasa talehan'ny orinasa na dia zao aza ny fiandohako. Tsy avelako verimaina ny ezaka ataony eny ambanivohitra mamatsy anay. Tena hitako sahirana mafy mihitsy izy, ary tena miafy mba hatafita anay. Fa ny mampalahelo dia tia be na tsy mba mivako loha amin'ny fianarany ity. Tsy mahatsiaro ny fahorininy eny fa manao an'izay tiany atao. Mahavako fo mihitsy tia ataony be an'ity marina. Dia inona ary zany mba ho fiafarany e? Sady efa tsy mahay ny mbola kamo mianatra ihany. Dia hanao inona amin'ity fiainany ity izany? Sa angalatra? Ka tsy ho zava-doza? Dre, ary izany tonga salasalan'andro zany. Aleoaloha voaina sao dia miandry elaoka mahamianatra. Rova, fa ahoana ny tonga salasalan'andro? Mangingina rery dia naleko nakaty aminao e. Mahazo mandroso ve sa? Mandroso e, tsy mialon-jafy aniny ato aminay e. Na dia tokatranon-daza dia tsy maninona fa misy seza azo hipetrahana ihany ato. Ianao koa, inona izao masaka ato aminareo ato? Mangazo, mety aminao ve? Zany ve tsy hakarary vavono ry bary? Ho anay aloha tsy maninona e. Efa zatra. Zany hoe ovavoaina fotsiny mahandro azy dia izay e. Sady ny eny mantsy tsy tafakatra nitondra vary tamin'ny farany teo fa somary sahirana dia reny no ataonay sakafo ato e. Sady haingo tamin'ny olona nitondra andreo vatsinay roa io fa toa hoe manao tsy salama izy ihany e. Ay e, mampalahelo be ny eninareo zany. Ka maninona nefa raha tsy dianana izy aloha e? Mba miangatra ianao. Inona moa saran-dalana hoentina ihany e? Sady tsy avelan'ny eny koa e. Bediny izay raha vao midina any. Ny fianarana hono atao tsara fa aza mivezivezy. Marina ihany aloha ny azy nefa na zany aza mba jereo ihany izy e. Zao ry bary tia misy vola andehanana ho any. Natura Radio. Dia sady hitondray voankazo kely izy. Raha ohatra ka tena entanao fa tokony entana any amin'ny dokotera izy dia ento. Reto ny vola hividananao fanafody. Rova,
sarotra be zany. Ahoana fomba mirenako ny volanao? Vola be any reto e. Hitanao ihany ny fiainanay? Bary fa niteny taminao hoe aho hoe avereno e. Hikarakara ny reninao tsy salama ho ia taminao. Azonao ve zany e? Raha mbola tsy ampy aza dia mbola vonona foana zany sao dia tsy mety zao ka marina e. Apetraka eto amin'ny fandrinanao eto reto rehefa tsy handray ianao eny ary misaotra anao. Andriamanitra ny hamaly fitianao ary hanomitra an'izay rehetra laninao aminay. Somatsara ihany aloha iny ny fanadinana faharoa. Ny andro ny vokatra sisa. Mino fa tsy ho diso fanantenana e. Ezaka izay efa vita izay. Aleo mihinana sakafo fa tena nona zany ka. Ny andro ny fanadinana fahatelo sisa. Miafa laha-kely ry bary ibenjany tongo zany. Fangatsina na fanadinana ry zareo moa androany. 10 maraina zao. Nefa tokony ho 12 sasany ihany ho any izy vao tokony ho tonga. Kaizakaiza Odry. Fa inona koa reto sakafo hoany lary zandry? Toy ny sakafo mahazatra ihany ka. Mangazo lena dia asiana rona ravim-bomanga. Efa nifonosiko any njaran'se. Le ho alty ny omby aza nefa ela ny ala tamin'ireny mangazo reny. Aiza veletsika isan'andro zao dia mangazo foana. Ts. Makarary vavony ts. Tonga dia ho any daholo fa tsy hinana ny bandy. Aleoko mitsikaraka ny velany ihany. Sady raha bofoko dia tsy mahita kaly afa-tsy reny mangazo reny foana. Aza mba miteny an'izany ry se Neny ka sahirany zaran'se aza misy mangazo. Ny olona sasany aza ngery se lasa mitsindroka sordiry Natura Radio. Fa maninona raha miafiafy aloha tsy mora ane zany mianatra zany ry beny. Za lety tsy mahavita an'izany miafy zany vary sy laoka zao no andrasako. Mianara tsara rehefa tafitaka mahazo asa tsara dia afaka mifidy sakafo amin'izay. Mbola ny ekipy ny ombolety zany fa ho hitany la tsara ny etsehako. Tsy manaiky an'izao kaly tsy manjary zao Tandremo ry seso dia manao tao foana any Ary fangamo se ety tsy nanao fanadinany Sy inona ny idirany lahy amin'izany Ny fianarany lahy atao tsara. Ka ny aina nge mba sahirana manatitra vatsy saram-pianarana ho antsika aza mampijaly an'ny entsy Efa mitady ketrika vaovao letsy amin'ny bandy za ny fianarana zany efa tsofon'ny rivotra. Sao mba ho diso hevitra amin'izany ary se ty isotra mianatra izy ary se samy letsy mitondra amin'ny fiainany Raha vina koa vao tafarina amin'izao fiainana izao raha ohatra ka etehatra amin'ny fianarana io Dinio tsara ary se aza malaky manapa-kevitra aloha. Efa voadiniko letsy zany manginy lahy. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa tena tafita tamin'ilay fanadinana faharoa. Miandro manaraka indray izao sady mba nitana larana voalohany fa alerizao neny maheno an'izany. Kely sisa dia hody ventiny ny rano natsakainy. Manana faharetana tsara ary bary fa tsy maintsy mihiratra izao masoandro lahy zao Ao nalty. Io indray lasiny mangazo fialahy vely ty dia tsy mety leo mihitsy
Mangazo sinina indray zao io. Ohatray le ty to sosety izy zany. Tena efa mihinan-kinapona mihitsy ty zandriko tika. Io ve le tsy makaloloy? Mangina ry zay sakafo matsiro tsara zao ko makaloloy. Afaka tamin'ny fanadinana faharoa ve se? Fanadinana? Efa naleviko any ambany laly eto zany tsy misy paikatsony. Orobena. Inona e? Dia nataony se tsinitsinina ve zany niezaka goavana nataony neny e? Tonga de lazao izy rehefa mandefa mangazo. Anjaran'olo tokana ony sisa alefa hoe. De teneniko efa milamina tsara bena. Efa tafita. Jereny latsara reto. Jereo tsara e. Bena. Fa taisenina hitandreny vola be reny. Reto ny anjaran'lahy de mandehana mihinana vary any amin'ny hotely aloha. Avy aloha reo mangazo reo. De mividianako kapa fa tsy kapa fingotra efa mitongilana iny foana ny anaovana isan'andro lavo zao. Tena miala tsiny amin'izay fa tsy afaka niombony nantoka amin'izay amin'ireny vola be reny na zao aza ny zava-misy de tsy handoto ny tena koa. Fantatro mantsy fa tamin'ny zavatra tsy marina nahazo ny sehan'ireny. Tsy ilaiko fa tazominy en'izay. Ampy amin'ny mangazo alefa neny. Tiako tena bandy mihanana tsy. Eo lahy rehefa sarotra piny e. Miavinavina tsy. Mba adin'io ihany ry se dia ataony se tsinitsinina ve ny fanampiana ataony neny e? Tsoroka amin'izay ry bena fa raha ho avy ny fotoana tsy maheo aneny intsony dia ise io ny hijaly voalohany. Lahy ty lesy tena be sermonina mihitsy ka. Makaleo. Eny e. Mbola tsaroany se zany teniko zany raha iandro any. Lasa rehefa tsy mila fanampiana lahy e. Mbola betsaka ny sera miandry ahy. Arono alty? Ie. Efa ela ny saika ny tany any lahy fa zao vao tadidiko. Hoe ahoana? Ohatra ny kaka ihany hoe sahirany neny amin'ny fikarakarana antsika. Nefa raha ny tantarany lazainy dadatoranjato dia hoe nisy firavaka sarobidy zany any amin'ny neny any. Lova napetraka dada taminy. Dia inona amin'izany le tia sy hatongavana? Maninona le tsy raha resena lahatra neny mba hivarotra an'izay dia mba lasa manam-polo sika. Dia mba afaka mandefa zavatra hafa izy amin'izay fa tsy mangazo foana. Efa ela zany ny fantatro. Ary efa naseho an'ny neny daholo izy rehetra. Misy anarany dada sy neny avokoa ireo firavaka ireo. Ary efa niteny an'izany tamin'ny eny fa zao no nolazainy. Mila mianatra miafy aloha izy mba ahafahana ireo mifeny fiainana. Tsy mahazo mirobaroba ary tsy mahazo tia vola ihany koa fa manova toetra zany. Zay indray le sermonina. Dia hijanona mahantra ohatran'izao foana. Manderaka tsy. Diso tia vola mihitsy tia beny ty. Aleo zany hoanika. Inona reny tokony ataoko hanampiana neny. Misy vakansa kely iray volana mantsy mandra-pahatonga ny fanadinana fahatelo. Hitady asa atao aloha ngamba ka. Izay hitako eny dia ataoko daholo. Sitrany mba misy hanomanako ny fianarako manaraka. Zay mihitsy e. Sady aty betsaka zavatra atao ihany. Nakaiza ary bary tomidy be ny trano sa ve lasa any ambanivohitra e? Dia tsy salama indray ve izay ny reniny? Nefa mba hifaina vaovao ihany fa efa matanjaka tsara hono izy ihany. Mety tsy izay ka. Dia inona nefa? Dre ary izy tia mitondra moto ty? Sa mitady amin'ny bary ihany koa? Mbola ao anaty kasika dia tsy fantatra mihitsy koa ne.
Atre, toy ibena fa ahoana? Fa nga efa miasa ny nahazo moto sanindramina. Miandry ny tsy ho hita sa manantena ny tsy ho azo zato izy ry malala. Fanakaizy bary? Ataonao inona izy e? Za aloha ny eto dia ifalio. Sady inona koa ny landrian'iny bandy voko mangazo iny e. Jereny ry izy raha tsy efa mafimafy be mihitsy ny vatany e. Tonga dia hita hoe mafiady be. Hitanao fotsiny ve sa tsy hitanao e? Ny tenin'ny kaina ny hitondrako azy. Mopy tandrina ny rahalahiko vao. Aleo andeha rehefa tsy hitanao izy fa manderaka be koa miresaka aminao ka. Rova, aza tao an'izany moa e. Za nefa nilaza taminao fa vonona ny apakatranao ho vady e. Sady efa tapita koa ny bandy zao. Afaka ny amelona zaza tsara. Aza mirediredy eo ry bena. Aleo andeha. Dia tsy mba misy fitiavana mihitsy ve any aminao e? Omeo alona dia sombitsombony ihany aza. Tsy te hiadana ve enao e? Veliko tsara ny enao e. Vidiko daholo izay rehetra sitraky ny fonao. So dia verinao fa raha manana io moto io ary ianao dia hanaitra ny fitiavako. Ampahafantariko anao aloha fa tsy misy ifandraisana mihitsy ny vola sy ny fitiavana. Arindana aloha fa mbola ho avy ny anjaranao e. Aza mandany ny fotoananao amiko ianao. Dia nio ihany aloha fa aza miteny zavatra hafa eo e. Ny alina hono mitondra fisainana. Ndao raha terina mody ianao e. Za mibary zany mantsy tsy ho avy eo raha tsy hariva ny andro. Anitsy aty avaratra fa mandany ianao e. Zany seran'le ry zany. Aleo aloha andrasana dia resena lahatra. Ory zany re, fa ahoana ity e? Fino ny ty ataony laty? Bena, fa ahoany ty moto entiny se ty? Anizy iny? Mijanona aloha ela fa iresaka sika e. Fa ahoana zao ataony lazao e? Kizao hita anse zao ka hoe ahoana indray ary. Mikarama matsaka fa tsy araka ny eny ny fandaniana fianarako. Elany ery zany rehefa mimena vola maimai-poana fa tsy mety mandray e. Zao ela mijaly amin'ity mitarika sarety tanany ity. Safidiko rse io a. Tahaka an'se ny safidy an'izao lalana izoran'se zao ihany. Efa nandinika tsara vao nanao an'izao. Ary hitako fa mety ary tsy hanenenako mihitsy. Io ela mafilo ihany mahatonga an'la ohatran'io. Aleo aloha andefa ilain'ny olona maika reto rano reto e. Ndao, mazo to ela. Aleo aloha andeha sakafo kely atao amin'ny hotely finaritra fa noana mihitsy azany ka. Sady tsy hitako mihitsy izay misy amin'ny bary. Ary sambasamba mba vitsivitsy olona tsy zany. Tsy mateza mihitsy ny sakafo ato. Mora nefa dia tsara. Ny toerana koa mihaja nefa. Hitondray vary demi azafady. Ataovy akory rony dia asio jus glacé. Tsara nahandro mihitsy ato amin'ity hotely ity ka. Sady misy olona tsy tapaka foana. Mety tsara lohatra eto mikaramaka. Roapolo bidon isan'andro ny amin'ny hotely finaritra. Ny andrasily kafe sy mofo 5 bidon. Zany hoe misy 7 isan'andro zany mipetraka ankoatra ny iofan'ny sarety tanana. Raha tonga zany indray volana dia mba mahazo izay zavatra ilaiko a. Natura Radio. Hiatrehako ny dingana manaraka. Tsy azo atao fantatry ny eny aloha zao fa sao dia bediny. Rehefa riraka avy mikarama matsaka dia mianatra ny lesona trano toy ny mahazatra.
Masoko ve mandro rosa? Raha sao aloha tsy ireny tsara fa mbola miverimberina izy zany. Tena izy io tsy azoko. So fa efa lany ny sakafo dia andrasako velany eo io. Dray marina fa tsy rova ve mandoa voly eo amin'ny hotely io? Avy sakafo tao izy zany. Tena velako eto ty sarety ty fa aleo mihodina tsy ambadika tsy miafina aloha. Afa-baraka rehefa kelikely vo alaiko eto sarety tanana io. Azo nakaiza izy teo? Ny sarety tanana efa tao io mijanona io. Mety lasa mihodina any ambadika any ngamba. Aleo tsy hainaiko avetsy ambadika ny lakozia amin'ny hotely etsy. Mety efa lasa ve izay? Aleo aloha tsy mihetsika eto ka. Enjana koa ty tsemboka be ty marina. Tsy nahavita nandro tao amin'ny hotely akory. Nefa koa raha sopanao lakozia fa saika hanome varina pango teo. Miandro kely 10 minitra aloha vao mandeha ka. Aleo mipetraka kely fa reraka mafy aho zany. Enjana ihany mambolaka nitarika an'ilay sarety tanana. Io mipetraka io marina. Tsy mahita akory. Aleo tsaikotsaiko io. Variana dia variana izy zany. Ary tena miafina ianao ry bary. Aleo tairiko amin'izay. Rova, fa maninona ty ianao? Ary ianao ka, maninona eto? Mba mipetrapetraka fotsiny ka. Zany ve? Ka tsy aleo miditra ao amin'ny hotely vetivety raha zany? Sady hitako efa anao ianao zany. Afentsika maka an'ilay sarety tanana tsy ambadika atsy. Ianao mitarika dia izaho manosika avy aty aoriana. Rova, fa... Mila miresaka aminao mikasika ty zavatra ataonao ity ary bary. Ary izao dia izao fa tsy miandrela. Dao aloha hividanana sakafo ato amin'ny hotely ianao. Mba avelao aloha. Raha vao mamaly ahy eo ianao na indray mandeha monja aza dia tsy resaka aminao tsony aho mandrakizay. Mazava? Eny indray ariko. Reto ary ny vola hividianantsika sakafo e. Za nga ny teny anao hoe mandoava voly e. Masosotra? Ka misy ange reto e. Ndao rery bary fa aza medaladala eo a. Eny indray ariko. Azafao amiko amin'izay ty zavatra ataonao ty. Fa ahoana moa ianao no mitarika an'io sarety tanana io? Ary izany nanoro anao hikaramatsaka? Jereo anie ty ianao raha tsy lasa mahikely mihitsy. Fa maninona ianao toy izao? Ary ahoana koa iny moto entiny be iny? Miady nga nareo? Zany hoe ka aleo ary zany rova. Tsy miala eto sika narapitso aza raha tsy ampafantarinao any antony hikaramanao matsaka. Miandry ny valiteninao aingana e. Aza lozanao miondrikondrika eo fotsiny. Rova kotsy. Ndao andefa mbola makianatra ka. Tsy ianao nga ny teniko teo. Fa nga tena ilainao maika ny alalan'izany. Zao dia zao mihitsy ny ilako valiteny fa tsy miandrela. Tsy mifandray aminao tsony aho raha tsy lazainao amin'ny marina. Enao koa. Ka zao ary. Andray ry bary. Fa maninona raha mba niteny tamiko ianao no mampijaly tena toy izao? Sady izay manala baratena. Raha mbola manao zavatra toy izao ianao dia izaho mihitsy ny andeha ho any amin'ny reninao ampafantatra azy izao zavatra ataonao izao.
aza manao sanga ratsy rova. Marina e, ataovy tsara fa tsy sangy aminao amin'izao a. Efa tsy misy afa-tsy mangazo veribary ny sakafonao dia mbola toy izao ihany no asa ataonao. Natura Radio. Mba asy fetrany ihany ka. Finona aloha ny tena antony anaty adianao be arova. Inona koa ny antony anampianao asy andraranao amin'ny asa ataoko toy izao? Ny voalohany aloha dia tsy fantatro. Ny faharoa dia izao, raha tsy nisy anao tsy nahay fianarana tahaka izao. Ianao no nampianatra ireo taranja tsy haiko. Taranja tsy tiako akory aza moa izany raha ny marimarina kokoa e. Any ka lasa tsy haiko azy. Nitaizany saiko tia fioliana amin'ny fianarana ianao. Na idada aza nge gaga mihitsy ny amin'ny fitombon'ny fahaizako. Efa ela mihitsy azy dada ny te ahitanao araka ireny resako taminao ireny fa ianao no tsy nety. Izay ny antony. Ianao nefa tsy mba nitako vola tamiko na ariary aza raha nampianatra. Hoy ianao tamin'izay hoe mahafinaritra raha mba tafitako ianao. Ka le hoe ny antony tsy fantatra ny tiako ho fantatra. Tsy haiko. Kifa hoe tsy fantatra ka mbola hoe tiako ho fantatra. Aza mampome. Fa zao ry bary a. Tenenao amiko izay vola ilainao amin'ny fanomanana amin'ny fianaranao rehetra dia omeko anao. Ka le izy anie rova. Tsy mahazo resaka ve bary e. Izao no izy a. Eritrereto tsara dia mandalana aminao raha pitso. Ny manaiko izao ny valiteny tiako hoenao aminao fa tsy ny mametraka fantaninana amin'ny salasala. Eny tompoko. Fa ho aizy tia isiany mangorony entana. Ndeha hanonserako any amin'ny tanàna hafa alitsy e. Efa mitady ho tapitra ny sereto an-tanàna. Sady efa misy manara-maso ka manahirana. Tsy azoko. Misy manara-maso ahoana? Sao dia mba higatra amin'izany ry se a. Maninona rehefa tsy hianatra raha midina manampy aneny eny an-tanàna e. Anenina amin'io anese. Tsy be commentaire zandry a. Samy mitondra amin'ny fiainany. Raha pitso ao nanainga fa mampamangy any amin'eny ihany. Finina mihitsy ny ao an-tsainy se ao e. Na ny anao veloman'ny eny sy anazava an'izao programa se zao aza ve dia tsy ataony se aminy. Fa maninona raha mangatatsodrano amin'ny eny? Sasarotra be ve zany e? Ela be zandry a. Tonga dia miainga amin'ny bandy raha pitso. Dia mahazo toa mihinana mangahazo. Sady ny tena marina misy sera be miandry any ambadika any. Izay fa lasa. Mbola tsy izay fotoana ionana fa velomela. Manafatra ihany aho hoe tandremo manao tao foana any ry se. Kalma fotsiny lary zandry. Haitsika tsara amin'ny fian'izany sery zany. Tena novany vola ny toetsainy be. Tsy hita tao aminy intsony ilay fahendrenany tezanina eny azy fahiny. Manahy ny fiafaran'ny fiainana izy iny mihitsy a. Marina moa. Izy nefa tsy mihaino izay lazaiko mihitsy fa dia ny azy ihany. Fifakadiny ve nama mbola tsy tonga ihany? Sa ve mbola nanao demandy any amin'ilay orinasa mpanondrana vokatra? Iny kosa eny ka. Tena lasa nahidy mihitsy eny bary izany. Fa isaorana an'Andriamanitra aloha fa nody vetiny raha natsakainy e. Ory. Bary no tia mampitanondrika azy. Sady ohatry mitomany izy izany. Fa ahoana ary? Bary? Fa misy inona?
ndao aloha hiditra ao an-trano e. Fa ahoana e, marary nga ianao a? Avy nandevina neny tany an-tanàna io. Bary, aza manao sangratsy eo. Marina izany rova. Nisy namono tao an-trano izy. Raha ny filazan'ny dada tao dia nisy nandefa fonka tao an-trano. Tsy nahatsiaro tena teo am-pandriana izy ary nasian'ilay jiola ondana teo amin'ny lohany dia mitsindriny. Tsy avy ny ainy eny vokatra izany dia tapitra ny ainy. Mangana be daholo ny vatany rehetra. Losy izany marina. Iza kory Bary ny jiola tsy valaharana anao an'izany a? Tena tsy misy fo mitemitsofy fa fo vato mihitsy. Fa maninona nefa raha mba niteny ianao dia niaraka nakantsika e. Feno loatra ny foko rova. Sady tsy te hanahirana anao a. Taitra loatra koa ka tsy nahavita ny eritreritra zavatra hafa intsony. Azafady rova. Mahereza Bary a. Aza malahelo fa mbola eto aho hifanohana aminao foana. Arono a? Ary fa aizy be na nenao rery no avy tany? Tsy hitako intsony izay nalehany. Na izao fahafatesan'ny eny izao aza anie ka tsy fantany akory e. Dia ahoana izany ny fomba atao ahitana ny jiola namono ny reninao? Mbola miandry aloha. Androany atoandro no antsoin'ny inspektera Ranja hanaovany fanadihadiana. Ianao ary ve taty dia ahoana moa ny any adiadiany anao? Tsy haiko aloha e. Izy polisy ve tsy hanana amin'ny fijeriny? Fa angamo efa misy irika lalànany marina no mampiantsady ry zareo? Tamin'ny fotoana nidirana inspektera Ranja tany dia nijereny no manodidina ny trano. Ny toerana nisy ny razana. Ary dia tamin'izay no nahitany tavoahangy kely misy fampatoriana. Asiana afo kely mantsy izy ity dia miteraka setroka ary iny no mahatonga ny olona tory tsy mahatsiaro tena. Ary tao an-trano nisy ny razana dia nahitany inspektera Ranja zavatra iray fa tsy mbola nolazainy tampoka hoe inona io zavatra io. Azo ny antoka mantsy fa an'ilay jiola namono an'ny eny io. Tena zavatra tsy fahita firy ilay izy hoy izy. Ary laza mihitsy azy inspektera fa olona tena zatra sera maloto no manana azy. Efa irika lalàna marina io izy ary tsy ho ela dia ho fantatra izany. Misy mpivarotra entana avy any ivelan'izay mantsy nanontanian'ireo olona petsena ao aminy. Dia ahoana? Nanonona anarana ve izy? Tsy mbola nanonona izy fa hoe hijery lisitry ny client-ny aloha dia omen'ny polisy daholo. Ary miainga avy eo ny alalana azy. Tokana ihany mantsy eto an-tanàna io mpivarotra io. Raha izany marina. Ary inona mivery tao an-tranonareo? Misy entana sarobidy very tokoa fa mbola miandry ny tenin'ny inspektera aloha vao avoaka ny marina. Dia inona izao ny fanapahan-kevitra raha fantatra izay namono ny reninao? Aina solon'ny aina. Ary tsy maintsy vitako izay satria mafy amiko ny mieritreritra fa tsy mba afaka niaro tena akory ny eny. Ary ny vonoany tamin'ny fomba mamodoza. Tena fomba nkanosa sady afetsen-dratsy. Tsy hamelako hatramin'ny farany na ho aiza na ho aiza. Ary na iza na iza. Dia ho vitanao ve? Apetra ho aminao ny toerany e. Zaka ny sainao ve? Ary ahoana ny ao anatin'ny fonao raha mahiano an'izany hoe reninao na ray niteraka anao ny nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana toy izany? Nijalijaly vao afaka ny ainy nefa tsy mba teo akory ianao mba niady ho azy. Natura Radio. Valio a? Tsy haiko aloha e. Hitanao fa na dia nao aza dia misalasala. Eny e, ho sarotra aloha ny hamaly azy e. Arono a? Ahoana izany izao no avinao? Inona ny ataonao? Mbola tsy haiko mihitsy ny amin'izany e. Mbola andinika. Misy an'ireto foa-dranomaso reto aloha mbola ahafahako miaina izao.
ho hitako eo ihany ny fandaminana avy eo. Fandao aloha tsika araka isakafo e. Ndao ary. Misy fiaran'izany ho ivelana izany. Dada angamba izany. Manahatra ny diny tamin'ny tendry mitoraka ity a. Tapabolana be izao. Tokony tsy hijanona ela loatra toy izany satria efa misy mpiara-miasa mahatoky any amin'ny orinasany Tsirabe. Bonjour dada, tonga soa. Rovakeliko, misaotra kea, bizondry. Teneno aloha ralisy anaty zaranao midosy. Avy tsika mianaka miresaka. Ny vaovaon'ny orinasantsika aloha no tiako lazaina aminao. Nametra-pialana ny adjoint ao amin'ny orinasa fa hoe hikarakara ny reniny izay efa tena antitra ny toliary. Efa nampiomana ihany moa izy fa tsy taitra. Nanome sosokevitra taminy aho hoe ndao alaina ny reninao dia tia ny karakaraina saingy tsy nety izy satria any amin'ny tany razana no mety amin'ilay mamany. Efa nanao passation tamin'ny sekretera aloha mandra-pahita solony. Nefa teny ilaina maika io solony io. Ato anatin'ny telo volana koa dia hifindra hipetraka any Tsirabe tsika fa izy vidy ty orinasa ty. Sady efa mitady ho fahita. Tsy vitan'ilay mpiasa ato mihitsy ny manarina azy. Mandehantoka lava. Zany ve? Tena tiako izany mipetraka any Tsirabe izany ka. Fa misy sosokevitra kely tiry dada mikasika an'ilay adjoint. Alefaso e. Hitan'ny dada moa ilay tovolahy efa nresahako any dada iny hoe nampanao kora foana. Ay, le hoe mpianatra tena nahy iny. Ye, maninona mory dada raha mpanaovina test izy raha mety dia raisin'ny dada. Mety mihitsy izany ka. Saingy aleo aloha atao amin'ity orinasa atao ambany ity izy no hampanaovina test dia aoko izy manao stage. Raha vitany ao anatin'ny telo volana ny zavatra hampanaoviko azy dia izy no atao adjoint amin'ny orinasany Tsirabe. Ay faly be a. Dia rovina izany izy ny asaiko makaty. Na dia raha riva ihany aza tsy maninona ka. Eny ary fandeha ho any aloha izany izahay e. Mitondra sofera dia alaivo izy. Merci dada. Rova, miverana vetivety aloha e. Ahoana? Ty aloha misy vonin-dalana nentiko anao. Sika diniko nefa tena sarobidy. Torojo volamena? Taizy tiry dada? Mividiko anao teny an-dalana iny ka niaraka tamin'ity gourmet ety an-tanako ty. Ary samy misy anarana daholo izy izany. Ny aho hoe nivo kely, ny anao kosa hoe randria kely. Izany ve tsy mpivady ny tompony reto ry dada? Tsy haiko aloha fa mora dia mividiko e. Mbola misy hafa zao sady tsara be daholo fa aleo reto no anaovany. Voaina indray manaraka. Misaotra dada. Tako ny tsara mivozana akanjo aloha fa sao dia misy manao sety mahery Aza manahy ianao fa arovako tsara ty e. Natura Radio. Inona ary ny nampanatsony dada mibary ao? Na tsy fahalalam-pomba aza miandresaka dia inoky eto akaikin'ity varavarankely ity ny resaka ataony. Nampiatson sy vetivety aloha ry bary mikasika ny stage natao sy tao anatin'ny ray volana izay. Iany tompoko, sady mba tia ian'ny vokany miaiky ny zava-bitany se na ny direktera efa niasany amin'ny orinasany Tsirabe aza tsy mahavita ny zavatra vitany se. Sady kinky se no tsy misy diso ny zavatra ataony se. Tsy mandisy fotoana ihany koa ao amin'ilay fipetratakiko tsara. Zany ve tompoko? Misaotra anao. Ka zao no izy
eny tompoko. eto ihany aloha seny manao ny zavatra ataony se tsy stazy tsony zany fa tena asa mihitsy ka ao anatin'ny 2 volana nanaovany sean'izany eto vita zay a dia findratanteraka ny Antsirabe zay ary miaraka aminay ihany se tsy ajo miaraka le fandraisan-drova nefa fa anokatra orinasa iray ao Antsirabe ihany ka se no tendreko taly tantanazy io. Misaotra indrindra tompoka amin'ny fahatokisana. Ohatra ny efa nahita ny goromety eny amin'ny tanany Ngaranjava iny a. Izy koa moa manetsika tanana be rehefa miresaka dia tsy voadiniko tsara. Fa nga tsy mety amin'ny sely izy no tovariana be se. Tena tsy naposiko le resaka tompoko. Ay, tena diso faly loatra aza. Matoky ianao fa ataoko tsara ny asa zay omenao endraketako. Eny ary matoky anse a dia aloha tsy akifandray tanana ary ho mariky ny fiaraha-miasa. Iany tompoko, mirary soa ny fiarahantsika. Ry lanitro, hitako tsara amin'izay le goromety. Tena narany dady io misoratra amin'io. Randry kely. Mahazo mandeha se ataovy tsara ny asa a. Raha ny toetra hitako azo ampiasana aloha dia olon'Andriamanitra. Ny mahalasa ny saiko nefa dia le tenin'ny inspektera hoe olona tena manan-katao vao manana an'ireny porte-clés ireny satria hoy izy misy vatosoa ao anatiny. Ary tena lafo vidy dia lafo vidy tokoa. Dia ahoana nefa nahatonga ny goromety ny dady eny an-tanany. Nividiany tany amin'ile mpamon'olona ve sa ahoana ny fomba nananany azy? Izy ve nefa dia havita an'ireny habibiny ireny? Ndeha ho any amin'ny inspektera aloha ilaza n'izao vaovao zao aminy. Azomatsika azo mivantana mantsy dia zao tsy hita ao anatin'ilay lisitra nisy an'ireo mpividy zavatsarobidy tao amin'ilay mpivarotra ny anarany. Mety io tamin'ilay lisitra talozany ilay efa niakatra angamba ho izy ary farany dia zao mety hoe nividiany tany amin'ilay jiolahy io firavaka eny amin'ny tanany io fa tsy hoe izy mivantana nanao ny abibiana sy ny halatra. Na za koa zany hoe misalasalany amin'izany e. Raha nitoetra ny ramoserahan-java ao ampiasana mantsy dia tena ohatran'ireny pastery ireny mihitsy. Azo anaronana ny toetra anatiny any ery se ny toetra ivelany. Izao mitoro-hevitra mes conseils manaova fikarohana miadany se fa za andamina ny zavatra rehetra ivelany avy eo miantso ny se ary hanomboka anao ny ankety ao aminy. Voray inspekteur, aleo fa ataoko izay alalana tsara ny momba an'izay mandra-pifindra any Antsirabe. Ie, ny rahalahy se hoe bena ve tsy hita mihitsy hatramin'izao? Na za koa zany mba manontany olona fa tsy mahita azy mihitsy e. Ie, andao ary aloha dia mifampiantso izay maheno vaovao e. Misaotra inspekteur. Efa ndraisanao ve ny rainao amin'ny andaminana ny raharantsika? Efa vita ka? Tsy nametraka olana mihitsy izy. Sady faly be ary izy nilazaiko an'izanoko. Ny eritreritra izao dia hoe aleo any Antsirabe no atao ny raharantsika. Izany hoe rehefa misokatra kelikely ny orinasa tantaniko dia atambatra ny soratra sy ny mariazy. Ary efa azonao tokoa ve miperatra? Tovy mihitsy ny eritreritrintsika. Dia efa reto ilay peratra ka. Jereo hoe raha ao amin'ilay tianao. Hoay!
zao mihitsy ny tao anatin'ny saiko aprimo tsara fa sarobidy be reny a. Ary maniny ianao manao akanjo mafana be toy izao? Soreny fa tena mafana ange zany andro zany e. Sady zay ampiakarina be ny vozona akanjo. Aleo aloha kako naturel ianao. Aleo marina aloha esoriny ty akanjo ty fa mafana ka. Zay hay tokoa. Ty rano jus anao e. Raso aloha fa afy ty rojo volamenanao vanorovo ty a. Misaotra bary a. Dry, ary iny ty mahavarinanao? Tsara be ny rojo amin'ny tendanao iny a. Ianao koa, saika anao surprise anao a dia adiniko. Ary iny zany soratra aminy. Hoe nivo kely. Ohatray, fangamo misy hoe nivo kely ny anaranao? Sa fanomezana efa taloha dia zao vao anaovana? Voainga an'ity no omeny dada, nentiny avy tany Antsirabe. Tsara ka, tena tsara. Fa zarova, misy taratasy karakaraiko izay ka aleo aloha andeha. Sady ianao ty toa mbola manao raharaha beko. Ndana re, mitondra fiara sao dia taraiky any. Lasa fa mahazo tondry a. Ohatrany mahavariana ihany try zany hoe rojo sy koronety Natura Radio amin'izy mianaka daholo. Aloha fa hanomboka anao ankety a dia ho hitako. Ny anjaran'izay dia manao fikaroana ihany sao dia misy fanampanazavana azo raisina ao an-trano. Tsy miandry fisehoan-javatra intsony zany sy fa tena mikarokera ny trano mihitsy, indrindra amin'ny fotoana tsy mahay azo mianaka. Zay mihitsy ny eritreretiko inspecteur. Ataoko dia malaky zay satria eo amin'ny herinandro eo anie sisa dia hanaingy zay e. Mila hita mialohan'izany marina na izy na tsy izy. Tsaron se moa ilay tenin'ny se hoe tsy maintsy amalifaty se na iza. Ny teny mihitsy ary se hoe hovonoiny se zay tratra namoniny reniny se dia matamin'ivo zany. Tsaroko iny inspecteur. Fa inona no mahatonga anao mampatsiahy an'izany? Lasa ihany mantsy ny saiko hoe raha meferan-java tokoa zany namoniny reniny se dia ahoany vita ny se ve ireo tenin'ny se ireo nefa ny zanany olo tiany se ary volany se vady mihitsy. Dry, tao tsy mamaly se fanga tsy azo atao raha izy ny navandoza. Mandreraka be ny mieritreritra an'izany inspecteur. Ho sarotra nefa tsy maintsy misafidy na mahalifaty an'ny eny na ity ny rafozako izay navandoza raha tena izy marina tokoa. Ka iza le safidy azony se ambara ve? Aleo aloha ody inspecteur. Mampita aminao avy hatrany ara vao manana vaovao. Sarotra be mamaly an'izany a. Dia nio tsara mihitsy aloha e. Fa taiza foany se io zao? Nivezivezy ny karo-java-tsoa aletsy e. Ka tsy nahita se nahafa-po. Efa be na vaovao ty manoloana an'se ty zao fa tsy be na mafy loatsony. Izay indrindra nananako fikasana ody any amin'iny araka ny teniny se. Kanjo aneny efa ny ambany-drakola. Malahelo ary-bary e. Tena malahelo. Nefa ataoko ahoana moa. Nanana fanirina mafy tato anatiko tato ary-bary ny amalifaty aneny. Efa nanao fikarohana foana saingy nandamoko zany. Kevy tanteraka. Ny eritreritra ny ody azo hitan'se zao ary amelo maso ny tanindrazana.
sady efa mpamanana vola misimisy a hoentina mainga amin'izany. Ary se ve tsy mba mahita vaovao mihitsy e? Nahita vaovao tokoa saingy mbola eo mpanaovana famitorana ny polisy. Ary tena vaovao mahalasa dalako izany no mieritreritra azy. Asa vao fa tsy azoko. Ianao tsara ary. Maninona letsy raha tonga dia apoakany a? Miandry kely fotsiny ka. Fotoana vitsy sisa. Raha izy moa dia ho hita eo. Raha tsy izy kosa dia milamina ny raharaha. Dia aiza io izany izao mipetraka? Any amin'ny rafosako. Efa nanambady ary efa niteraka ray. Vavy kely izay. Ny fisoany anarany. Manao zavatra miafinafina. Dia rovina no entiny se ihany. Na sao dia sao aza moa maninona. Ny tena marina aribary dia io vadiko ny tena nanova mitoetrako. Nananatra, nanitsy ahy. Ary tamin'ny mpitiavana no nanaovany an'izany rehetra izany. Dia izao hitany se izao. Ary aniza aloha io fiara entiny se io e. Any orinasa ve? Tampany karamako io. Ary efa vita taratasy ara-dalàna. Miaraka amin'ny vola 10 tapitrisa ariary izay amanokana. Tambony nanarenako ny dosean'ny orinasa izay efa saika lasa fahity. Zany a. Mahery mihitsy aloha sy aty e. Tompony raha fianarana. Dia tsy hinana mangazy tsony izany. O kariera zoko marina. Tsy maintsy misy fiafiana amin'ny fiainany. Izany monsieur Ranjava-tadiavinao. Kinona vaovao entinao raha misy azafady ary iza marina moa ianao io? Inspecteur Ranja no manoloana anao monsieur Ranjava. Ity ny karatra maha-polisy aho ary faly malalanao aho. Polisy? Fa ahoana? Aza taitaitra aloha ianao e. Ka zao monsieur Ranjava. Mba hatsotra ny resaka dia misy fanontaniana vitsivitsy apetrako aminao reto. Andraso aloha. Fanontaniana ahoana? Dia inona ny antony ary maninona ny za? Aza tapahanao aloha ny teniko. Vao manazavana ahy. Natura Radio. Mpifaninina marina moa ianao sy Ramatoran'ivo avy any Amberobe commune Ambatomaro. Maninona? So dia mba handany fotoana keto fotsiny le rangaty? Asio fanajana kely monsieur Ranjava azafady a. Valio tsotra ny fanontaniako dia ilamina moro ty raharaha ty. Tsy fantatro izany olona lazainao izany azafady. Tena misy porte-clé tsy misy valaka tamin'ilay tatao an-tranon'ny Ranivo ambony latabatra io. Misy briquet sary kely ihany koa ary misy vatosola vidy ao anatiny miaraka amin'ilay lakilena fiara io. Ary iny ty mampidonaka anao inspecteur avidin-dafo ange fotoanako e. Tsy alefa izay resaka ao fa variana fotsiny eo indray ianao. Maninona moa raha mitsotra monsieur Ranjava? Inonao ary Ramatoran'ivo? Filirangaty ve adaladala e. Tsy fantatro azy zany olona lazainao zany. Ndray ary fantaniko manaraka. Mba azonao azavaina ve ny momba n'iny gourmet eny an-tananao iny? Fela vely ty terakala kosa. So dia mba tsy polisy ary lahy io fa mpisy loko mitady anendaka fotsiny. Azavao tsotra fotsiny monsieur Ranjava ny momba n'iny gourmet iny a. Miaraka amin'ilay rojo volamena any amin'ny rova. Mitady ho ratsy izany resaka izany a. Inona moa ny idiranao mifananako e? Volanao angany ny ala? Indray ary. Avadika indray ary ny fanontaniana. Mety ho fantatrao ve ny tompon'ity porte-clé ty? Ohatry ny mitovy amin'io anao io ma tsy izy ty an? Tena iny le latsaka tao an-tranon'ny Ranivo le ty. Tena tsy afa-miala tsony a. Fananasady ve monsieur Ranjava?
mialohan'ny toizany resantsika aloha dia zao tsy hoa iny gourmet eny amin'ny tananao iny dia apetrao eo ambony latabatra eo faharoa alaivo daholo ny firavaka rehetra naman'ireo zao dia zao satria mazava tsara zao fa enao monsieur Ranjava no namono Andramatoa Ranivo. Za manendrikendrika rangaty a firavaka amin'ny vidiko teny atsitsin-dalany ireny. Ay ve ty porte-clé ty koa ve zany latsaka teny amin'ny sisin-dalana? Brigadier, ampidiro amin'izay izy roalahy miaraka amin'ilay olona nylazaiko anao. Fizy zany rangaty? Ho fantatrao izy avy eo hoe mandrasa fotsiny. Aleo avoaka moramora mibasy ato anaty tiroara ato. Vita keto koa ialany io. Tsy mahalala ny Ranjava nga. Iza koa no nagigadra eto. Ary mitetika ao sy tanana monsieur Ranjava. Mitsangana kely eo ianao dia mijoro ery anoloana ny varavarankely ery azafady. Fa nga mbola mitetika no afaka ho aizy ty izy. Aingane! Ary ataovy ambony ny tanana. Mandrosoanareo telo dia mazoto toerana azafady. Dada, fa ahoana zao? Ary basy atao inona io alohanao io tompoko? Fa misy inona? Mipetraha aloha ianao mademoiselle dia mitony tsara. Inspecteur Ranja no manoloana anao. Brigadier, ndany ianao miaraka amin'ny Benina sy monsieur Ranjava makandreo firavaka rehetra nangalariny. Dada, fa firavaka nangalarina ahoana? Iny rojo amin'ny tendanao iny koa mademoiselle mbola izy esory dia apetrao eo ambony latabatra eo miaraka amin'ny gourmet io. Inspecteur, azafady. Leo tsy esoriny ny rojo amin'ny tendana iny. Azavaiko avy eo. Eny ary. Ty le boîte inspecteur. Sokafo kely hoe dia jereo so misy tsy ao. Ao ianao bary mijery azy kely. Misaotra inspecteur. Mbola tsy nisy bangaka. Afa-tsy io gourmet io ihany. Sy ny firavaka amin'ny tendany rova iny. Ka averenao anaty boîte ary gourmet io. Azafady tompoko. Tena tsy mazava amiko izao zavatra izao. Indrindra aminao ry dada. Finona daholo izao zavatra amin'iseo izao e. Eno tsara ary mademoiselle. Volana vitsy sy lasa zay dia maty tao an-trano ny Ramatoa Ranivo. Maty tamin'ny fomba mamaodoza sy tena nahontsa. Satria olona mbola tao anatin'ny torimaso no nasiana fonoka, nafampatoriana mahery vaika. Tao anatin'izany no nanapoirany jiolahy varavara. Teo ampandrindra Ramatoa Ranivo no nisaromana ondana ary nitsindrin'ilay jiolahy ondana io ka tsy avy niainy atsony. Fotoana fohy taorianan'izay dia maty nandao-tany izy. Ary ny tena zava-doza saika nitranga ry zareo dia nahenona fofona lasantsy mahery vaika tao anatin'ny trano. Rehefa nijerena dia efa nisy lasantsy daholo ny fandriana, ny vatany tompoko vavy Ranivo, ny fanaka rehetra, ny varavarana, ny tafotrano, ny trano nefa amin'io tafo-bozaka. Saingy latsaka noho ny fikoropahan'ny jiolahy briquet sy ny porte-clé sarobidy izay tsy misaraka. Io ambony latabatra io, izay tsy aniza fa any monsieur Ranjava. Dada, lehilahy tsy vanina ianao, tsy valara ataoko mahita ianao androany. Tazomy kely aloha izy brigadier fa mbola tsy vita ny fanazavana. Nizavainy amin'izay ny trano rehefa maty Ramatoa Ranivo ka azo ny tao ireo firavaka sarobidy ireo izay tena antony namonoany monsieur Ranjava ny Ramatoa Ranivo. Mbola ny fitahanao koa ny zanakao vavitokana noho ny fitiavan-tenanao ka nilazainao fa nividianao ireo firavaka ireo. Voandalana sarobidy ho ianao monsieur Ranjava. Tia tena loatra ianao ka tsy nisy dikany taminao ny an'ny hafa. Mademoiselle Rova, ny rainao na monsieur Ranjava no namono nahafaty ny reniny bary izay olo tianao. Tazomina tsony a brigadier fa avelao tsy hetsika eto amin'ny toerako eto.
avy alao izy brigadier. Bary mifona aminao fa tsy fantatra mihitsy sa zavatra zao hatramin'ny voalohany. Tsy nampoziko hoe dada sa mananjara toerana lehibe eo anivon'ny fiangonana amin'ny manatoe-tsaina sy toe-poti tena sandevozon'ny vola toy izao. Lanjainao ny baiboly isan-kalahady. Safidy mipetraka eny aloha ianao am-piangonana mba ho hitan'ny olona fa mpivavaka. Ay ambody mitafody zanak'ondry. Tsy misy vidiny amin'ny ao akory ny an'ny hafa noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Tsy hitako izay mahasamy hafa anao amin'ny Jodasy. Lehilahy tsy valona, tsy fanao ianao. Rova, avelao aloha. Mangena aloha ianao ry Bary a. Avelao ahiteny fa feno loatra ny foko. Zany ve mba fananaranao afoana hatramin'izay ry dady e? Lazainao fa tsy misy ohatry ny mivavaka e. Tsika tena kristianina hatramin'ny razambe. Mitazona nanara-piangonana mafy mihitsy ianao mba hitazomanao sy arovanao ny voninahitra ao. Ay fialokalofanao sy fanafenanao ny raha tsy ataonao fotsiny izany. Kristianina santika ianao ry dada, be tsara velatsy. Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa nandainga tamin'Andriamanitra. Dia mahafaly ianao mahita azy ireo lahy ireo kambody a. Mba misaina ve ianao ry dada sa inona loatra ny ao anatinao a? Vao vitako ny toetra miafina tao anatinao ary dada. Natura Radio. Tsy mila anao a. Fenonareo mbola nameloman'Andriamanitra anao e. Okzay mademoiselle. Misy fanontaniana farany ity monsieur Ranjava. Fantatro fa misy mpiara-miasa aminao zay tena maranitra mihitsy sy matona hita io firavaka io. Efa tao io jiolahy io tamin'ny fotoana nahafatan'ny vadiny Ramatoran'ivo. Tsy misy mahalala ny fisiny io mihitsy anefa fa tsy bary sy ny dadatohany. Na ibena aza tsy naseho an'ireniny an'io no niditra ny taloha. Azoko antoka fa mbola velona ny mpiara-miasa aminao io. Ary inoko fa mbola io ny mpiara-manao afera aminao hatramin'izao. Matsapa anefa amin'izao fotoan'izao fa namadika ny mpiara-miasa aminao io koa ianao. Profon'izany ireo firavaka ireo zay mbola eo daholo. Saika ny fininao anao sambriry izao fa tsy ho zarainao akory. Dia miomana koa zany fa tsy maintsy ho avy amin'ny fahatezerana io namanao io a. Tena grave namy ty polistera andiny zavatra. Tena fantany fiarah-miasanay sy randrahona. Izy mpanao fanadihadiana dia izany mirotsaka tsehatra. Ary dia toy izany foana. Sankitsoka tany Antsirabe mba tsy ho tratra nefa izao tsy afa-mialo izao intsony. Tezitra mafy mihitsy izy izay fa efa dila ny fotoana tokony handraisan'ny anjarany. Mino fa mitady fofony aiky ihany koa izay randrahona. Jiolahy tsy mitsitsiny. Variana dia variana monsieur Ranjava zany a. Fa nga mbola mitetika nanafina indray zato izy. Mandria amin'ny tany daholy. Tena voatifitra Ranjava le ty e. Nisy ny tifitra avy lavitra. Aleo jereko eto amin'ny varavarankely ilany eto hoe. Tena iny lasa nitsoaka tamin'ny fiariny. Grave zany. Tsangana daholy amin'izay. Aleo aloha jereny Ranjava teo. Dada, voatifitra ve dada teo inspecteur? Mahaiza minona mademoiselle. Azoko antoka fa ilay mpiara-miasa amin'ny fitahany iny nanafika azy iny. Vity ny fandevenana amin'ny Monsieur Ranjava. Fa ny tiako anontaniana ny Sery Bary dia izao a. Ahoana ny toy no avy ny se? Ho aiza izany izao se? Rehefa tena nandinika dia aleoko mody any an-tany razana hamelo maso ny tany sy ny trano izay fananana kely navelany eny. Ary ampitombo an'izany mba holovain'ny taranaka any aoriana. Za kory se efa nanapa-kevitra ny ody any. Ary mieritreritra fa hanao trano eo akaiky ny tranom-boninkeliny eny. Tsy arodana io fa avelao mba ho fahatsiarovana. Marina mihitsy izany. Aleo fa hifanampintsika amin'ny rahalahy. Ary atao hoana zany reto firavaka sarobidy reto.
andao ry se amidy daholo dia ananganantsika akankely fidesana zazakamboty a sa hoana ho ise tena hevitra tsara mihitsy zaika sady sika roa lahy efa kamboty raty eo ka kamboty mikarakara kamboty zany ko arono a ahoana momba ny rova tsy haiko ry se a mila hovako ny lohako mieritreritra azy fangamo izy ny diso sa nanao raty an'se k'izay mihitsy angery se saingy tsy afaka atao tsaiko hoe ny rainy namonina hafaty an'ny eny misy sosikevitra ty raha mety am'se okalofa intaminy izy manao anareo ro lahy manao any rova bary afaka miresaka aminao vetivety ve aza afaka tonga dia atao aveo fa maninona nefa bary a aza miteny ohatran'izany letsy rovana ely ty io zafady ary aleo andefa tsy maninona velominareo ro lahy bary a felahy ve adaly miverena aloha aza mbola mantendry rova alefa iresaka alohatsika ka aleo manaraka raha mbola iona fa manahirana tsy mety iresaka amiko mitokana tsomy bary ny ovy izy tsy le bary mahafinaritra manana toetra kely mateo ty taloha tsony fa lasa masika kizitina tsy miraharaha finanefa ndratsy nataoko aza misahirana amiko ianao ry bena velao am'izao rova tsy manaiky an'izany tsy misy mialy zany eto ndao ndre hiverina iresaka amiko eny bary zandriko io ary azoko tenenina sy Natura Radio ndao bary fa inona moa ty te-pony lahy ty mba lazao amiko hoe letsy ry bary hoe inona ny ratsy nataony rovany lahy lazao aza lozany lahy mianana eo fotsiny aza terenao izy ry bena ka avelao izy anana ny safidiny tsy toetra ny bary io valino lahy fa aza mampijaly zanak'olona eo lahy angana letsy aza be fo eo lahy fa tsy mitondra ny lamaka izy io so de fialahiko ny tamaina eo letsy ry zandry ka mory bena izy ary efa tsy tia halala fa mangina fotsiny efa tsy anjara angambany eny izy telo da marina sa telo-pifanina moa zany hoe azafady indrindra ben avy hoe se vetivety ahoana zay inspecteur fa ahoany bary sy rova ireo to samy malokendrika be aleo aloha atao moramora ny resaka mbola zaza miala saka an'ireo dia mifamolaka hitako eo andao andeha dia avy aloha efampitady eo reo zao foana mantsy no ataondreo eo raha vao misy spectateur eoko andao hinana lasopy mafana midira atao anaty fiara dia aza miteniteny tsy mandaitra amin'ireo ny fampihavanana fa avy aloha hiasa mangina ny fitiavana enao tiako inspecteur atry fa to lasako bena vetsy be masosotra tso aleo andeha ry bary fa veloma ianao ty raisy ny tanako fa mety sy ona aminao tsony fa maninona koa ra ny tanako fininao mafy be ohatr' izany marareny zany bary to mitomany ianao rova resin'ny fitiavanao ary ampangindiko mandrak'izay ny zavatra rehetra no ny firedaredany fitiavako anao bary inspecteur ajanona etsy amin'ny takony etsy amin'ny fiara dia ndao tsy kolovina kely izy ireo hijerenan'ny ampipobe teo marina zany reo tokoa eo fa mifamihana tsy efa nyteny vao maika ireo ny zesta be nyjiriziry tamin'ny evin'ny toera nisy spectateo foana ndao alaina eny amin'izay dia entina hiaraka hinana lasopy
penina fo miala sakana mariny rehetra mba tsy hitako iny hevitra iny inspektera reto ndray fa niverina somany elingelona tsy ianao koa masika a milaza tsy tia fotsy veribary nefa misotro ronono a mangisy ndao miakarinareo roa fa misy vaovao ola zaiko aminareo avy eo sika miaraka mihinana lasopy mafana ndao hono ry bary tratra le olona nitifitra nyrainao rova zany ve andre mato inspecteur eny dia iza le olona jiola raindahany avy any andray nivoatra tany efa nikaroanatry ny ela fiara-miasa tamin'ny fokon'olona ny natrarana azy ary rehefa nijereko tokoa le sary tamin'ny fandevenana ny ray ny bary fahiny dia hita tamin'ny sary tao izy tamin'izy le nitifitra iny mantsy dia nisy olona nitondra motocross zay saikitady amin'ny bary tao ampiasana kanjo sendra niny zavatra iny dia nanaraka azy tamin'izay nalehany rehetra ary io ny antso polisy rehefa hita ny toerana nefenany dia tonga tena ampidirina ponjavetrany dia iza le olona nanenjika azy io le hoe nitondra motocross inspecteur iano a iza fa sao dia mba fantatro motocross maitso be zay ny netiny tia mitaratasy tia ny larany eo hoe otry antatatoa io e tena nantatatoa le anatany ve ie izy indrindra nenona afangatsy andeha indray ry maty mizely rova manginy eo sefatsy andeha eo tokoa ndao fa ateriko e fonjasa fahafatesana tantara nosoratan'ny benjamin nototosainy tsiky fiononana fifi naina raingomanana nofy Christophe Rabiarmana zoma amin'ny rina no nanome aina ny tantara nandray feo sy nandrindra raha teknika mahamiasiny